Faly miarabantsika tsirairay avy indray satria ty alatsinainy maraina fa 10 ny volana febroary ity. Manona fahasoavan'ny tompo aminao izay manaraka tsy tapaka ihany koa ny fandraisana mofinaina eto. Aloha andirantsika ny amin'ny mofinainany io dia hivavaksika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola vepisaoranao izahay ny amin'ny tomponandro imenao anay. Mangataka aminao izahay mba hamoky zavatsoa ao anatinay tsirairay avy. Ary okanao ianao hiasa eo amin'ny fiainanay ihany koa. Tononona sy angatana aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe Kristy ohatry ny fankatoavana marina. Nalaina amin'ny Rômana toko 4:1-10 manao hoe tsy fantatrareo va raha manolo tena ho mpanompo ianareo na ho aniza dia mpanompon'izay rahanareo ianareo na ny ota ho amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho an'ny fahamarinana. Amen. Tsy niato mba handinika ny vokatry ny tsy fankatoavany Adama. Manana tombontsoa isika ty aoriana afaka mahita marina atao hoe mandika ny didin'Andriamanitra. Nanaiko resin'ny fakapanahy Adama ary satria aseho mazava ny lohantsika ny momba ny fahotana sy ny aterany dia hitantsika tsara ny antony sy ny vokany ka fantatsika fa tsy ny habenana kelin'ny zavatra ataony fahotana ny fahotana fa ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra efa nambara izay azo lazaina ho fandavana an'Andriamanitra sy ny lalam-panjakany. Ao amin'ny fankatoavan'ny olona ny lalàn'Andriamanitra no misy ny fahasambarany. Voahodidina fefy sy voahoaro amin'ny ratsy izy ireo raha manao an'izany. Tsy mety ho sambatra izy ireo raha ny ala amin'ny fitakian'Andriamanitra efa voafaritra ary tsy ho afaka metraka fitsipika ho an'ny tenany ka tsy hahita loza. Raha izany mantsy dia hisy ny fitsipika isan-karazany natao hahafa-pon'ny saina samihafa ary oromban'ny olombelo ampelantan'Andriamanitra ny fifehezana ny fanjakany. Atsangana ny lalàn'ny izao ka sitrapon'ny olombelona no anjary faratampony. Ary rehefa aseho ny sitrapon'Andriamanitra ambony sy masina mba hankatoavana sy hajaina ary homem-boninahitra dia izay sitraky ny fon'ny olombelona sy ny heviny ihany no arahany ka efa nipaka ny maha olombelona sy ny maha Andriamanitra. Nanapaka n'ilay rojo volamena izay nampiray ny sitrapon'ny olombelona tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fahalavoan'ireo ray aman-drenitsika voalohany. Nanjary zavatra tsy voatery ataony mankatoa. Ny fisainana rehetra avy amin'ny fony no narahan'ny olombelona ka nahatonga an'Andriamanitra ny teny momba an'ireo mponina talohan'ny safodrano manao hoe ratsy ihany mandritra ny andro ozy izy. Ary hoy ny Tompo Jesosy manao hoe tahaka ny nitandremako ny didiny raiko tamin'ny fomba ahoana tamin'ny maha olombelona azy, nanao hoe inty aho tonga ny hanao ny sitraponao Andriamanitra ny sitrako izy. Namela ohatra mazava tokony ho tahafintsika ilay zanaka lahy tokan'Andriamanitra mandrakizay tamin'ny alalan'ny teniny, tamin'ny alalan'ny oham-piainany, tamin'ny alalan'ny fankatoavany, tamin'ny alalan'ny fitiavany ary tamin'ny alalany ihany koa ny fijerena ny tombotsoan'ny lanitra miombany mihoatra lavitra noho ny tombotsoan'ny tany. Enkane izany mba ho tonga ohatra lehibe amin'ny fiainantsika tsirairay avy ka haesy haharitra hatramin'ny farany isika. Amen. Ry Andriamanitra tsara anjesan-danitra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izahay mba hampitodika ny fijerinay ao aminao irery ihany ka hakany hanahaka anao izay tsirairay avy. Tonoana sy angatana aminaran'i Jesosy. Amen. Yeah.